Dia faly miarabantsika rehetra izay mandre mihaino izao afatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny lohahevitra ny tenin'Andriamanitra izay tondran'Andriamanitra antsika androany dia amafisitsika ilay tenin'Andriamanitra hoe mandehana amin'ny fitiavana. Izay tokoa no sitrapon'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra hiainantsika, tian'Andriamanitra ho ataontsika. Eny e, tian'Andriamanitra ho hita mihitsy eo amin'ny fiainantsika, indrindrandrindra fa eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra isika handeha amin'ny fitiavana. Ato amin'ny Baiboly dia misy ohatra na lehilahy anankiray izay tena fantatsika tsara, tsy iza akory fa Abrahama, izay nandeha tamin'ny fitiavana tokoa i Abrahama. Ka ndao mba alaintsika ho fianarana, satria tsy adinintsika hatrany fa ireo olona tao amin'ny testamenta taloha ireo dia voasoratra izy ireny mba ho fianarana ho antsika. Ka ndao mba ho raisintsika fianarana ary hangalantsika lesona izay fandehanan'i Abrahama tamin'ny fitiavana izay. Ny jerentsika voalohany dia ao amin'ny toko 12, ao amin'ny Genesis toko 12, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Abrahama nitondra any Lota. Nitondra ny Sara vadiny izy aloha, fa nitondra ny Lota ihany koa izy rehefa natsoin'Andriamanitra izy. Rehefa nitenenin'Andriamanitra izy hoe miaingaha amin'ny taninao dia ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Manoloana an'izay fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay dia tsy nandeha irery izy, tsy izy sy ny vadiny irery fa noho ny fitiavany an'i Lota izay zana-dralahany dia nentiny niaraka taminy mba ho samy voatà, mba ho samy feno fahasoavana, mba samy ho ambinin'Andriamanitra. Dia nentiny niaraka taminy Lota zana-dralahany. Hitantsika izany fa ny olona mandeha amin'ny fitiavana izany dia mihevitra ny hafa, mitsinjo ny hafa, tia ihany koa miaraka amin'ny hafa. Neny Abrahama izany tena satriny mihitsy Lota hiaraka aminy noho ny fifankatiavany. Mahatsiaro aho fony aho taloha nanana namana ary ny zavatra tsapako tena nifankatia tokoa izay sy ireo namako ireo. Dia inona ny zavatra misy? Satrinay foana hiaraka amin'izay zavatra atao izay dia aleha, dia satrinay foana hiaraka satria tena nifankatia izay. Tao anatinay tokoa ny fifankatiavana dia satrinay foana hiaraka. Ny olona mandeha amin'ny fitiavana izany dia tia miaraka amin'ny namany, tia miaraka amin'ny namany, tiany miaraka amin'ny namany mandeha mamonjy fiaramiangona, tiany miaraka amin'ny namany mandeha manao asan'Andriamanitra. Eny fa tiany mifandray amin'ny namany, tiany mifampahery amin'ny namany, tiany miara-mivavaka amin'ny namany. Izany ny olona mandeha amin'ny fitiavana. Rehefa ao anatin'ny olona anankiray ny fitiavana dia tsy izy mihitsy ny hoe hiataka na hisaraka na hihafahafa aman'olona na hihafahafa amin'ny namany, fa hifandraisany daholo ny olona rehetra, ny namany rehetra, ny mpiara-mivavaka amin'ny rehetra dia hifandraisany avokoa. Rehefa misy zavatra ataon'ny fiangonana dia ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia eo izy, miaraka eo izy,
miara-manotriny eo izy, miaraka mifandray eo izy a, no lay fitiavana ao anatiny. Tsy misy fiafafana, tsy misy fisalasalana satria tiany ny rahalahiny a, tiany ny mpiara-mivavaka aminy a, tiany ny miara-manompo an'Andriamanitra aminy a, eny tiany koa ny mpanompon'Andriamanitra namany. Na samy mpanompon'Andriamanitra rehefa samy mandeha amin'ny fitiavana dia tiany miaraka, tiany mifandray. Zay zany no lesona voalohany meny Abrahama antsika hoe ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia tia mifandray sy miaraka amin'ny hafa. Faharoa ao amin'ny Genesis io ihany fa ny toko 7:12 dia rehefa nandemo Lota sy Abrahama dia samy notahian'Andriamanitra izy ireo. Nanana fananana be Abrahama, nanana fananana be ihany koa Lota. Dia nisy olana nitranga niady ny mpiandrondrona izy mianaka ireo. Manoloana an'izay rehefa samy nandre izy ireo, indrindra fa i Abrahama nandre hoe niady ange ny mpiandrondrony izy mianaka e. Dia anisan'ny zavatra tena nafinaritra, nampahery ary tena tsara mihitsy ny nataony Abrahama hoe resaka tamin'ny Lota izy ary nilaza manao hoe aoka mba tsisy ady eo amintsika, aoka mba tsisy ady eo amintsika. Nisorohany mihitsy zany izay tsy isian'ny ady. Ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia tsy tiany mihitsy ary misoroka izay tsy isian'ny ady. Hitako mihitsy zany araka ny fanambarako hoe nanana namana izay tena nifankatia fa tsy mba niady mihitsy izay. Tsy tianay mihitsy zany hoe hiady zany. Na misy ara mety hoe tsy fitovian-kevitra dia tsy niady mihitsy izay fa samy mifandefitra izay. Fa ny ilanay mihitsy zany hoe isian'ny ady zany. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana isika dia manao tahaka ny Abrahama hoe Lota, aoka mba tsisy ady zany eo amintsika, aoka tsika tsy hiady zany e. Tiako ianao, tsy te hiady aminao a, tsy sitrako mihitsy zany hiady aminao zany. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana isika dia izay misoroka izay tsy isian'ny ady eo amin'ny namantsika. Mety misy angeny tsy fitovian-kevitra e, zany misy foana zany. Mety misy ny tsy mandresy lahatra, zany misy foana zany. Mety misy mihitsy ara manafotoana, zany misy foana zany. Fa ny mandeha amin'ny fitiavana dia mandefitra ary tsy tia miady. Na ny ten'Andriamanitra koa ary moa dia maro hoe tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa mba ho malemy fanahy. Miezaka zany tsika mba tsy hiady na hifanditra na hifanolana na hifanaratsy. Fa ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia misoroka. Teto ange nisy ange ny zavatra hoe tena nampiady satria dia efa nanomboka niady ny mpiandrondro, dia efa tany amin'izy mirahalahy mianaka fa saingy Jesosy dia Abrahama aoka tsisy ady nandefitra izy. Ndao alaitsika lesona lehibe zay. Eo mivozao fanompoantsika ny tompo sao misy foana ny tsy mitovy hevitra, misy indraindray ny manafotoana, misy indraindray ny zavatra eny e mety mandratra antsika mihitsy ary. Fa ndao tsika ka lesona ny Abrahama hoe andeha amin'ny fitiavana dia misoroka, mitandrina, tsy tia izay hoe isian'ny ady
na ny fisarahana na ny fiafahafana na ny tsy fiarahana izany. Lesona fahatelo nomeny Abrahama antsika ihany koa dia eo amin'ny 4:40. Dia nisy zavatra nanjoan'ny Lota, nisy nanafika ny tanàna izay nisy azy. Izy moa lasa tao Sodoma. Dia nisy nanafika ny tanàna izay nisy azy. Tonga tany amin'ny Abrahama ny tatitra sy ny feo hoe Abrahama, nisy nanafika ny Lota zanadralanao e. Rehefa nahenao an'izay Abrahama dia tsy nijanona fotsiny tamin'izao izy hoe ay andray raha zany, mampalahelo zany, fa noho ny fitiavana, satria izy nandeha tamin'ny fitiavana dia lasa izy nandeha namonjy sy nanampy any Lota izay tao anatin'ny fahavoazana sy trapahavoazana. Lasa izy nandeha nanampy. Ny olona mandeha amin'ny fitiavana zany dia zay araka ny efa nambarako teo hoe nanana namana izay tia tokoa. Ary rehefa misy zavatra mahazo an'io namako dia nisy fotoana izy nisy namono dia masoko mangano any malahelo satria tena nifankatia zay. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana isika, ary ny olona mandeha amin'ny fitiavana, rehefa mahita ny fahavoazan'ny hafa, ny fahasaranan'ny hafa, ny olan'ny hafa, dia mamonjy, mandeha manampy. Zany ny olona mandeha amin'ny fitiavana. Tsaroako eto ilay fanoharana nataon'i Jesosy, ilay nisy lehilahy azon'ny jiolahy. Rehefa azon'ny jiolahy io lehilahy io dia nendahany, nesoriny lambany, nalainy ny volany ary ny vonoiny efa saiky maty. Dia nandalo ny mpisorona nahita azy nijery fotsiny dia lasa. Nandalo ny Levita nahita azy nijery fotsiny dia lasa. Fa nisy Samaritana izay voambaran'ny ten'Andriamanitra hoe onena, nisy fitiavana tao amin'ilay Samaritana. Dia io no nanatona, nikarakara azy, nitsabo azy, nitondra azy, ary nilaza mihitsy izy na ohatriny nalana dia ho alohako, satria tao anatin'ny fitiavana. Dao tsika mba hianatra an'izany satria tena lesona tsara ho antsika izany hoe andeha amin'ny fitiavana isika. Ka voalohany indrindra aloha manoloana an'ireo mpiara-mivavaka amintsika izay mila fanampiana, dia hiezaka tsika hanampy azy ireny. Raha marary izy ireny dia vangintsika. Manana olana izy ireny dia tongantsika mamangy azy, mampahery azy. Raha trapasairanana izy ireny, mety zany mpahazo ny olona zany raha mandalo tsy fisiny. Raha misy ihany ny azontsika atao dia tongantsika mba mitondra izay zavatra kely azontsika hoentina hanampiana azy ireny. Zany ny mandeha amin'ny fitiavana zany, mamonjy olona izay mila fanampiana, manampy olona izay mila fanampiana, mamonjy olona izay ao anatin'ny izay trapahavoazana. Zany no antsoina hoe mandeha amin'ny fitiavana. Rehefa hitanao zany ka misy namanao mpiara-mivavaka, eny fa na tsy mpiara-mivavaka ary, fa rehefa hitanao fa trapasairanana izy, ianao mitahiny ny tompo ihany, misy zavatra azonao atao hanampiana azy, dia ampio izy. Fa zay no nataon'i Abrahama, nandeha nanampy sy namonjy any Lota izy rehefa naheno ny fahavoazany sy ny fahasairanana teo amin'ny fiainany. Ka
ny tompo any tantsika Andriamanitra ny asa mahireo mifenatsika ka tsika tsiraray avy dia akalesona avy amin'ny fiainany Abrahama andeha amin'ny fitiavana. Raha fidinitsika ilay tenin'Andriamanitra teo dia izao voalohany lesona meny Abrahama atsika ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia tia ary satriny hiaraka amin'ny namany. Rehefa misy zavatra atao dia satriny hiaraka amin'ny namany hiaraka hanao an'izany zavatra izany, hiaraka hanatotosana izany zavatra izany. Ohatra misy zavatra lehibe zao ataon'ny fiangonana, ohatra ankalazany fa 50 taona ny fiangonana, dia ny olona mandeha amin'ny fitiavana, ny mpanompon'Andriamanitra mandeha amin'ny fitiavana, ny mpino mandeha amin'ny fitiavana dia satry ny fanotrona sy handray anjara sy rasaina amin'izany zavatra izany. Dia faharoa, ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia misy ary ny zavatra mety hampiadina, tokony hampiady dia misoroka amin'izany izy, tsy te hiady izy fa aleo ny mandevitra. Ozy Abrahama hoe aoka rangamba tsisy ady eo amintsika, tsy tia ady mihitsy zany Abrahama fa nisorohany mihitsy aoka tsisy ady eo amintsika. Ary fahatelo, ny olona mandeha amin'ny fitiavana dia manampy ny namana izay mila fanampiana, manampy ny namana izay trapa-avoazana, manampy eny fa mety misy fiangonana sahirana, misy pasteur sahirana, misy namana sahirana, dia ny mandeha amin'ny fitiavana dia manampy an'ireny arak'izay fahafahana manao, arak'izay fahafahana manao, arak'izay tahian'Andriamanitra. Raha afaka manao dia manao sy manampy an'ireny olona izay trapa-sahirana ireny. Eny fa na mivavaka ho azy ireny ary ange dia efa zava-dehibe tokoa ny mitondra mambavaka sy mampahery azy ireny. Ka dia mirary soa indrindra tompoko ho tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy, ho ambinin'Andriamanitra ny antsika, ary samy andeha amin'ny fitiavana ny antsika amin'ity taona 2024 ity. Tahian'Andriamanitra tsika tompoko.